Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feonefa fanantena ny tondra tokiazava. Raha mihevitra isika fa olona tanteraka dia diso isika satria tsy misy olona tanteraka eto ambonin'ny tany, samy marary-pahotana avokoa. Fa azaran-dratsy mahamailaka antsika mantsy ny maika hitsara sy hitsikera ary hanaratsy ny hafa. Matetika na tsy misy porofo azy izany dia sahantsika manitrikitrika sy mandetika ny namantsika. Kanefa mba efa fantatra ao tsara ve ny mahazo ny olona io? Ny fisedrana mety lalovany, ny zava-mitranga teo amin'ny fiainany ka nahatonga azy handray fanapahan-kevitra iray, fa ny mahamaika antsika dia ny tsara sy hanaratsy ihany. Ry mpiaino ajaina, tsaroa fa samy manana ny fiainany sy ny ady hatrehany avy na izana ianao. Aza miandry na mitaky ny fahataterahan'ny hafa na alaim-panahy heritreritra hoe zaho kosa mbola tsara noho izy ka. Tadidio fa toa azy koa ianao, manana ny toetra ratsinao izay mila sitranina. Aza manamary tena amin'ny fitsaratsarana ny hafa, toetra ny Satana izany. Tsy anjarantsika ny mitsara na manova olona fa asa fanahy masina izany dia aza misolo toerana an'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia mifampivavaka mba hiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra izay samy hanova ny fiainantsika ho araka ny sitrapony. Araka ny voalaza ao amin'ny Jakoba 5:12 manao hoe, koa mifaneke eloko ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Dia hoy koa izy hoe mifananara sy mifampatanja fa tsy mifanakivy tahaka ny ataonareo ihany, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina 1:5-10. Amen. Tarika Roama. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana.
Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR trano miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Iaraka eto indray sika mandritra minitra vitsivitsy koa dia manasanao ankafy ny fiainona. Asana efa renao fa tena misy tokoa ny rano miandronao amin'ny vatana. Hany ka lasa mivontovonto izay ny vatana. Antondray mety hatonga izany ny fihinan'ny famokarana amany. Mety honoro sakafo be proteinina azo avy amin'ny biby sy tavy avy amin'ny biby ho antsika no antony ka mahatonga ny voa ho lasa kamo iasa. Rehefa miena nefa ny famokarany amany, ny famokarany voa zany, dia lasa ny anatin'ireo selany amin'ny vatana ireo loto tokony hanaraka ny amany ka dia miteraka fivitosana eo amin'ny vatantsika izany. Tonga ilay fiandronany rano. Noho izany dia tena ilaina indrindra ny mihinana isan'andro ireo sakafo mampivalan-drano satria manampy betsaka ny voa amin'ny asany mantsy ny sakafo mampivalan-drano sady mampitombo ny famokarany amany ihany koa ka dia manala ireo rano miandrona be loatra anatin'ny vatana. Tsy izay ihany fa manadio rà amin'ny famonoana ireo pozina ary indrindra manampy amin'ny fampihenana ny lanjan'ny vatana ho an'ireo maniry endanja, izany hoe ho an'ireo izay nahazoazo be ny fihinanana sakafo mampivalan-drano. Inona avy ireo sakafo mampivalan-drano azo hohanina? Eo ny artichaut, ny céleri, ny aubergine, ny chou-fleur, ny asperge, ny paoma, ny haricot vert, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque ary ny voaloboka. Tena betsaka tokoa izy ireo, azonao isafidianana tsara, azo hohanina amin'ny fotoana izay mampisy azy tsara. Fa ankoatran'izay dia nanolotra ranom-boankazo manampy ny voa hiasa tsara ihany koa Dr Pamplona. Inona izany ranom-boankazo izany? Karoty antonony enina ka eo amin'ny 80 grama eo ny lanjan'ny karoty iray. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo ny lanjan'ilay concombre iray. Tahona céleri antonony 3 ka eo amin'ny 70 grama eo ny tahony anankiray. Tahona persila madinika 10 eo amin'ny 1 grama eo ny tahony anankiray. Ary ranona voasary makirana 4 ny sotro, ranona citron 4 ny sotro, ka ny iray sotro dia manana fatra eo amin'ny 5 mililitatra eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo izay manampy ny voa hiasa tsara. Karoty 9 ka eo amin'ny 80 grama eo ny iray, izany hoe 80 grama ampitomboana 9 zany ny fatran'ny karoty. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo. Tahona céleri antonony 3
eo amin'ny 4 grama eo a ny fatran'ilay tahona selery izany hoe 4 grama ampitomboana 3 zany. Tahona persila madinika 10 ka 1 grama eo ny iray izany hoe 10 grama zany ny fitambaran'ilay persila. Ary ranona voasary makirana na ranona citron 4 ny sotro ka ny iray sotro dia eo amin'ny 5 mililitatra eo zany hoe 80 mililitatra zany ny fatra ny ranona voasary makirana ilaina amin'ity ranom-boankazo ity. Ahoana no fomba fikarakarana azy tena tsotra tahaka ireo ranom-boankazo atoro isaky ny fandaharana eto. Potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra ny ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara zay vao araraka ilay ranona voasary makirana. Zay fotsiny dia vita. Afaka asiana siramamy raha zay ny tiana. Fa ny tena tsara dia ilay antsoina hoe stevia. Zay ny tena mahasoa. Averiko ilay fomba fikarakarana teo potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra n'ilay ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara dia zay vao araraka ny ranona voasary makirana. Dia vita ilay ranom-boankazo. Io fatra izay noresahana taminao teo io dia mahavita fatra 2 amin'ny 1/2 litatra zany hoe mahavita atsasa litatra zany izy io. Ka dia anjaranao zany ny manao ny habeany arak'izay mety aminao. Zava-dehibe indrindra ny fampihenana na raha azo atao dia fadiana mihitsy ny mihinana sakafo be proteina sy tavy avy amin'ny biby, fa kosa mampitombo ny fihinanana ireo sakafo mampivalan-drano izay nitany saina teo sy ny ranom-boankazo mba ho fisorohana indrindra ny fiandronan-drano ao amin'ny vatantenantsika. Karakarao tsara ny fahasalamana fa tena harena izy io. Dia hatreo indray aloha ny fiarahantsika, Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona na totosany fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry Pierre Malala, ny teranay pastora Razafin-Jatovo na Akson Gilbert dia faly manasanao ampanajana sy ampitiavana mba hiaraka hiteny isika manao hoe dia raina mandrakariva ny tompo, ary hiaraka hifokandrivotry ny lanitra isika ao anatin'ny vavaka. Hiaraka hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io mpamorona izao rehetra izao tamin'ny alalan'ny teny, ary tsy izy io teny io fa ianao Jesosy. Ianao namorona ny zavatra rehetra, namorona ny mahazavinao tamin'ny andro voalohany, namorona ny bakabaka ianao tamin'ny andro faharoa, namorona ny zava-maniry maro sanao tamin'ny andro fahatelo, namorona ny masoandro sy volanary ny kitana ianao tamin'ny andro fahefatra, namorona ny biby anaty rano sy ny voromanidina amin'ny abakabaka ianao tamin'ny andro fahadimy, namorona ny biby mandady sy mikisaka tamin'ny tany ianao tamin'ny andro fahaenina, ary namorona nay olombelona, namorona ny fanambadiana. Halany Satana izany fanambadiana izany satria miazona ny endrika ao eo aminay, ianao ray Andriamanitra fitiavana, ianao ray Andriamanitra masina, Andriamanitra marina. Ravaravany ny fanambadiana, ravaravany ny mpivady, vonjeo ny tokantrano tsirairay avy Tompo Malala. Aoka izao taritalana izao mba ho raisy ny tanora raha hanorina fanambadiana izy. Aoka izao antso mitalakorokoroka izao ho raisy ny mpivady rehetra, ka hivenao mifankatiavana voalohany, hivenao mifankatiavana marina ny mpivady rehetra. Aminaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry Pierre Malala, verimberentsika ihany zany reo fomba herina isorohana ny tsy fitoviana tady-dokanga, incompatibilité d'humeur, lasa raisinao fialantsiny mantsy izy io rehefa misy olana ho fanambadianao. Ka aoka hitovy ny tady-dokanga any amin'ny fanorenana ny fanambadiana, rehefa mila eritreretana tsara zany ny taona. Aoka tsy selanelana be ny taona fa nabiazana,
aoka tsisy elanelana be loatra ny fanabiazana, ny fahasalamana, ny kolotsaina, tafidro anatin'izany ny fitoviana finoana, aza mety asiana zioga tsy atonanareo ikambanareo amin'ny tsy mino ny baiboly, ary ny tomba ambidy ny fianakaviana. Ny fanaridy fahenina farany ary ampitoviana ny tadidokanga dia zao ny temperament. Aoka samy hafantatra ny temperament ny tsirairay. Zany hoe io temperament io a dia toetra manokana na ny tsirairay. Misy temperament karazany efatra. Ireo ny temperament fototra zany. Voalohany ny sanguin, faharoa ny colérique, ny fahatelo flegmatique, ny fahaefatra mélancolique. Inavo ilay temperament karazany efatra mba averimeritsika: sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique. Dia aro jerentsika tsirairay ireo. Dia anjaranao no mandiny tena inona ny temperamentnao. Dia anjaranao no mandinika ny vadinao inona ny temperament ny vadinao. Eny ary, ny sanguin. Ny sanguin dia zao misokatra ny velany foana le olona. Mahay mifandray aman'olona ny sanguin. Faharoa, arak'izany mampiavaka azy zany dia tia mihavana izy. Tia mihavana amin'ny olona rehetra, be resaka, be fihetsiketsehana. Fa saingy zao manana fahalemena izy. Ny fahalemenany dia zao tia nisongadingadina foana ny tenany. Ohatra miredrehitra zany izy. Be fihetsepo loatra ny sanguin. Ao amin'ny baiboly zany dia ripetera ny sanguin, ry Débora zany ny sanguin. Averindre mandeha zany ny sanguin dia misokatra. Misokatra amin'ny olona, mahay mifandray amin'ny olona. Dia tia fihevanana izy zany, tia mihavana, be resaka, be fihetsiketsehana. Saingy zao ny tenany tena tia nisongadina. Ny tenany tia noivony zao rehetrarehetra zao. Dia miredrehitra, be fihetsepo. Ny temperament faharoa dia colérique. Ny colérique koa dia misokatra ny velany. Kanefa ny colérique dia manana fironana ho amin'ny andraikitra. Tia mandray andraikitra. Ny herin'ny colérique dia zao tia mampiatra avetrany. Na asoifana izy dia tia mampiatra avetrany. Mora mandray fanapaha-kevitra. Ny colérique ao zany dia natao mihitsy mba ho leader. Natao mpitarika zany ny colérique. Fa saingy zao manana fahalemena izy. Tsy manapaharetana ny colérique. Tsy dia tohina loatra amin'izay manjoa ny hafa ny colérique. Sarotsaroton-dra ny colérique. Ao amin'ny baiboly zany dia ry Paoly ny colérique, ry Marta rahavavin'ny Maria ny colérique. Averiko indray mandeha zany izy. Ny colérique dia misokatra amin'ny any ivelany koa tahaka ny sanguin zany. Fa manana fironana mora mandray andraikitra. Tonga dia mampiatra avetrany zany ny zavatra izay nanofanana azy. Mampiatra avetrany ny zavatra izay nambara aminy. Dia mandray fanapaha-kevitra nateraka ho mpitarika ny colérique. Fa ny fahalemeny kosa dia zao tsy manam-paharetana. Ohatrany tsy dia mba tohina loatra amin'izay manjoa ny hafa. Ny colérique dia sarotsaroton-dra. Temperament fahatelo dia flegmatique. Ny olona flegmatique dia tsy mba be resaka. Tsy mba be resaka. Saingy zao tia mifandray aman'olona izy. Ny herin'ny flegmatique zany dia zao mora alahatra ny flegmatique. Tia manampinampy ny hafa ny flegmatique. Tia mampiavana ny flegmatique. Tsy dia tia fifanonlanana loatra ny flegmatique. Ajanony ihany zany resaka zany. Raha vao misy olana dia zao tsy mety raha misy olana. Ny fahalemen'ny flegmatique dia zao tsy mba manana fanapaha-kevitra. Ary tia mampihempotra fotoana zany foana. Aloha hemotra amin'izao indray aloha ty zavatra ty. Aleo mijanona eo amin'izay zavatra efa misy eo. Ao amin'ny baiboly zany dia ry Abrahama ny flegmatique, dia Rota zany ny flegmatique zany. Averiko indray mandeha zany ny flegmatique. Ny flegmatique dia olona tsy dia mba be resaka loatra. Kanefa tia mifandray aman'olona. Izy dia mora alahatra. Izy dia tia manampy. Izy dia mpampiavana. Ny flegmatique dia tsy mba tia fifanonlanana. Saingy zao tsy mba manana fanapaha-kevitra. Ny flegmatique dia tia manemonemotra fotoana. Ny flegmatique dia aleo mijanona eo amin'izay zava-misy. Ary farany faefatra, ny temperament faefatra, mélancolique. Ny mélancolique dia tsy mba debe resaka ihany koa. Ary dia mitodika any amin'ny andraikitra ihany koa ny azy. Ny heriny dia zao mpandinika izy, dia tia filaminana, dia be fihetsepo. Ny fahalemeny kosa dia zao mora tohina, hypersensible, mora tohina, malahelo lava. Ny fihetsepo dia miovaova be ny any, dia ohatrany mahatsapa ho meloka tratran'ny complexe de culpabilité. Ohatra amin'ireny zany Mosesy dia Maria. Averina mandeha zany mélancolique. Mélancolique tsy dia mba bebe resaka fa mba mitodika any amin'ny andraikitra kosa izy. Izy dia mpandinika, dia tia filaminana, be fihetsepo, saingy mora tohina, malahelo lava, be fihetsepo, miovaova, ary indraindray dia mahatsapa ho meloka.
ry mpiaino malala aizao izy amindreo zany nitoetra anao zao tsara aloha manamarika amintsika fa ndraindray koa dia misy fifandraisana misy fifampidipidirana ihany izy ireo ka reo nefa nifototra kapeny amin'ny temperament sanguin ve ianao zany hoe misokatra amin'ny any velany a dia mifandray aman'olona tia miavana be resaka be fihetsiketsehana kanefa ny tenanao ny tena tianao isongadina mirehitrehitra be ny any be fihetsepo ohatrandry petera ohatrandry debora sa kolerika ianao kolerika tia misokatra amin'ny any velany manana fironana amin'ny andraikitra mpampiatra vetrany zay rehetra fanofanana tao aminy ambara aminy mandray fanapaha-kevitra nateraka hopitarika ary zareo kolerika ny fahalemenaka nefa dia zao tsy manam-paharetana tsy dia mba tohina loatra ny amin'izay manjo ny hafa sarotsarotondraha ny flegmatika dia zao tahaka ny paoly sy ny marta zany no le kolerika teo a flegmatika dia zao olona tsy mba be resaka nefa tia mifandray amin'olo ny izy a dia mora lahatra tia manampy mpampiavana tsy tia fifanolanana ny fahalemena dia zao tsy manana fanapaha-kevitra entitra tia miamineminemitra fotoana aleo mijanona eo amin'izay efa zava-misy tahaka andry abrahama seo rota ary melankolika dia tsy mba be resaka mitodika amin'ny andraikitra mpandinika fatratra tia filaminana ohatr'izany be fihetsepo kanefa dia mora tohina malahelo lava be fihetsepo miovaova ary mahatsapa omeloka trano jereo ary mivadinao dia jereo ny tenanao melankolika ve anao sa flegmatika sa kolerika sa sanguin mpiaino malala mila manao testa zany isika hoe inona tsara koa zany ny temperament akoatry ny fandininao ny fiainanao fandini tena lalina izay ataonao fa arakaraka ny temperamentsika no apisy firindrana koa amin'ny fiainan'ny mpivady ry mpiaino malala zava-dehibe ny andinitsika ny temperamentsika ny andinitsika ny temperament ny vaditsika maro ny olona zay mety manana temperament mihoatra ny anankiray nefa mandrakariva ny iray ny tena manjaka fa ny iray malefadefaka kokoa noho izany dia manana toetoetra tena manjaka temperament primaire ny toetoetra malefadefaka koa temperament secondaire eo zany hoe temperament primaire temperament secondaire ny temperament primaire zany a dia manana toetoetra tena manjaka temperament secondaire dia toetoetra malefadefaka koa ohatra hoe ny tena manjako aminao dia melankolika zay zany ny temperament primaire anao ny malefadefaka koa aminao a dia ny sanguin zay zany a ny temperament secondaire aminao tsy fantatra olona afaka miaraka melankolika sy ny sanguin eo amin'ny olona iray mifampidipiditra be ny any io any zany dia ianao koa no mbola mandinika amin'izay inona ny temperament secondaire anao inona ny temperament primaire anao temperament primaire avelondray mandeha io ny tena toetoetra manjaka aminao ianao zany mety ho kolerika be kanefa mety ho flegmatika tsy haiko mahay miaraka ve zany temperament secondaire anao zany flegmatika zava-dehibe dia zava-dehibe zany zay ka dia fataro ary ny temperament primaire anao temperament secondaire anao fataro ny temperament primaire ny vadinao temperament secondaire ny vadinao ry mpiaino malala zava-dehibe ny tokony afataratsika ny zany iaraka ivavaka isika sotranao zay tompo malala satria tena tianay loatra ianao sotranao ny amin'ny fampahafantarana andreo temperament toetoetra nananay dia nambara teo kolerika flegmatika sanguin melankolika aoka hifankafantatra ny amin'izany ny mpivady hifanakalo hevitra mba hifankafantarana tompo ao vahao mihitsy ty olana manjony tokantrano ity mba ho mpivady izay tena mahatsapa ny tena sitraponao ifanara-tsaina tanteraka fa tsy atao fialatsiny ty incompatibilité d'humeur ety tsy fidivina tazonokanga tompo malalo vonjeo ny mpivady manateny izay fa hiditra ntsehitra ianao ary ianao no amany olana rehetra minaran' Jesosy amen. Indrinda faiti, buku iti
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Mahazofa endrena, mahazofa alalana. Fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. eny ary na tsara ny fianoloana aza ho no tsy tsako alohan'ny vazana na refina manao ahoana aza tsy andrapaka ny mamay ambilany ary namaika ny andahatra tonionina koa aza tsy adino akory ny miarabanao mpiainoko dia miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy miarabanao ihany koa namana naridina tsy koboniko ampelantanana na afeniko anjoron-damba tokoa ny araba fa atolotra anao mpiaino misaotra anao manjoy an'izao onjam-peo ny feo ny fanantenana izao ary manasanao ihany koa hanjoy hatramin'ny farany miarabanao namana lantormisa joely izay no ela fa melohan'ny rosoana amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva raha hitondra mbavaka ny mpiaino isika izay noko fa efa nioana ny amin'izany ianao. Ya marina tokoa izany namana naridina ndia hivavaka isika. raha inay eo izahay ny ananitra ao amasina neny anaranao misaotra anao izahay no ireo fitahiana sesehena no menao anay mamendrafo anay ianao no ireo atsirambana sy ireo fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao aoka vita fihavanana aminao izahay ary indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe sy mitaizany zanany izay tsinona fa lova avy aminao dia jereo amin'ny fomba manokana izy ireo omeo amin'ny fanahy ny fahalalana ny ray aman-dreny ahaizany manabe reo lova avy aminao reo dia ireo zanany kosa tolory fahendrena mba hankato sy andray ireo fanabiazana izay omeny ny ray aman-dreny ny azy ireo dia tehirizo anao avokoa ireo rehetra ireo mba ho lova saropidy andovany fiainany mandrakizay mianoho ny vavakare malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay masina indrindra dia Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia tolorana nysaorana sy fankasitrahana ianao namana lantormisa joely tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo izay nona fa tafapaka tany amponin'ireo mpiainoantsika rovalian'ilay raintsika izay any an-danitra ihany koa raha izay no makasika ny vavaka ary dia inona indray no azosika atolotra ho an'ny mpiaino anio. Ya anio zany tsika dia iresaka mikasika ny fitsipika mibaiky ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza izay ahafahana mampita amin'ny fanabiazana amin'ireo zaza ireo noho izany satria fifandraisana no resantsika dia ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia tsy tena afaka mifandray amin'ny zaza ianao ray aman-dreny tsy afaka mifandray tsara amin'ny zanaka ao zany ianao ray aman-dreny raha tsy mahafantatra tsara azy voalohany indrindra nefa raha tena te hafantatra azy ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny tontolony aloha izany izay ny voalohany indrindra dia ny fidiranao ao anatin'io tontolony io zaza io dia ny fahafantarana fa olona aloha izo azy io ary raha olona izy dia olona hitombo olona miaina dia fantarinao ihany koa ny antony mampitombo azy dia tsy maintsy mametraka fanontaniana any an-tsaina any ianao hoe inona moa zany no mampitombo ny olona anankiray na mampitombo ny zaza anankiray dia mazava loatra ny valiny fa misy filana zany ao dia misy karazana filana zany mampitombo ny olona anankiray. Dia inona avy zany ireo
karazana filana izay nambaranao teo na amina joely ka mampitombo le olona anankiray. Telo zany izy ireo farafahakeliny dia ao a ilay filana ara-batana, ao ilay filana ao amin'ny fiainana anaty, ao ny filana ara-pahalalana. Raha ohatra ka resahana zany zay amin'ny atsipiriny dia ny filana ara-batana zany dia mazava loatra fa ao ny sakafo, ao ny fahasalamana na ny fitsaboana. Raha ohatra ka sendra marary ny olona anankiray dia tsy maintsy tsaboana izy mba hahazony mahazony zany fahasalamana zany. Dia ao ihany koa ny fitafiana, tsy resahana ny resaka atao hoe tokantrano satria zavatra efa tafiditra ao anatin'ny filana avokoa zany rehetrarehetra zany. Le faharoa manarak'izay le filana ny fiainana anaty, io zany a filan'ny olona fitiavana, filan'ny olona ny fiainoana, filan'ny olona hoekena, filana ara-pialam-boly ary ny filana ara-petsebo. Zay zany le filana amin'ny fiainana anaty. Raha iresaka ndraitsika ny filana ara-pahalalana dia io ny atao hoe ny fianarana sy ny fampahafantarana zay omena ny zaza na atao hoe information zany amin'ny teny frantsay. Dia satria filana ny resaka dia ireo zany ny zavatra teny ilain'ny zaza raha ohatra ka hitombo izy, ilaina eo amin'ny fitombony zany ireo filana anankitelo ireo. Ka ahafahanao miditra ao anatin'le tontolon'ny zaza zany, zaza anankiray, ka ahafahanao mifandray amin'ny zaza dia tsy inona fa ny fahalalanao an'ireo filan'ireo dia ireo no ahafahanao manabe ny zaza anankiray. Raha misy zany mety hoe ray na roa amin'ireo filan'ireo tsy voavalin'le ray aman-dreny na hoe tsy ataony amin'le zaza, inona mety zavatra mitranga? Dia mazava loatra fa tsy afaka aro sarotra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny hiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza sy ny fandray amin'ilay zaza zany, ary lasa sarotra hatramin'ny fanabeazana an'ilay zaza. Zany hoe hiakinana fanabeazana anankiray zany ny famalian'ny ray aman-dreny an'ireo filan'ireo. Ka raha misy filana anankiray, filana ara-batana na filana fiainana anaty na ara-pahalalana tsy tanteraka ao dia fanabeazana zay atao hoe mandringa zany no azony ilay zaza, ary ianao ho sarotra ho anao ray aman-dreny no tafiditra ao anatin'izany hoe fifandraisana na fanabeazana ny zaza zany. Fa zao ny zava-misy sy hita ankehitriny dia vitsy ny olona mahafehy ny fiainana ao anatin'ilay zaza na hoe mahafehy ny tontolon'ny zaza mihitsy ankehitriny. Ka ny ray aman-dreny zany rehefa manabe dia zary manabe amin'izay zavatra hita maso sy fantany eo fotsiny, ary tsy tafiditra tsara amin'ilay atao hoe tontolony le zaza zany ny ray aman-dreny, any dia sarotra ny manabe an'ilay zaza. Dia zay mahatonga ny ray aman-dreny rehefa aneoriana mitaraina fa hoe maditra ilay zanany, kanefa ny tsy fahafantaran'ny ray aman-dreny an'ilay tontolony sy ny fidiran'ny ray aman-dreny ao anatin'ilay tontolony mihitsy nahatonga an'io tsy fisian'ny fifandraisana ka niteraka an'ilay fanabeazana tsara izay. Ka zay no mahatonga ny hoe fahasarotan'ny fanabeazana. Dia zao aoko tsaroan'ny ray aman-dreny mandraka riva fa miankina amin'ny tontolo misy azy no ahafahan'ilay zaza miaina sy mitombo ary mandray fanabeazana zay omeny ray aman-dreny arak'le fanlazaina teo. Dia mila olona iankinana zany ny zaza, mila olona zay hoe iankinany loha zany, zany hoe olona miakin-doha zany ny zaza, miakin-doha amin'ny hafa izy satria mbola marefo. Ka rehefa zay olona miakin-doha zay dia mila fatarina ny tontolon'ny olona anankiray izay miakin-doha zay. Fa raha tanteraka kosa zany ireo filana ireo zay notanisainao teo namana lantaony misy joely dia mematotra zany le zaza. Mazava loatra. Fa raha tsy tanteraka kosa ireo filan'ireo dia mitsipozipozy le zaza ary mitsipozipozy hatramin'ny fahaleovantenany mihitsy angambany rehefa hoe tena lehibe ve izy. Zay mihitsy le zava-misy namana anaritiana, lasa lay zaza mihitsy no mitsipozipozy ara-pahaleovantena, lasa zaza tsy mahaleotena, lasa zaza marefo ara-petsebo, marefo ara-batana, marefo eo amin'ny fanapahan-kevitra zay raisana satria mitsipozipozy tsy tanteraka le zavatra zay nomena azy, tsy azony avokoa lay filana zay
ny ilaina ny atao hoe filana manko de zavatra ilaina de rehefa tsy tanteraka zany zay a dia mitsiposiposy mihitsy ilay zaza araky ny efa nilazainay teo. Akoatr'izay namana lantaoro misajoely inona ihany keo ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha hiditra ao anatin'le tontolon'le zaza izy. Raha ohatra ka tena hoe hiditra ao anatin'lay tontolon'le zaza zany ray aman-dreny dia misy lay fahaizana miditra mihitsy ao anatin'le tontolony de ny fifandraisana aminy zany fahaizana manaja lay gadi-pivoaran'ny zaza. Misy gadi-pivoaran'izay koa manko ny zaza dia ilaina hain'ny ray aman-dreny ny manaja n'izay gadi-pivoaran'izay. Ianao moa efa nampianatra tamin'izany hoe raha misy mbola tsy hay dia antanio. Ahoana indray zany hoe manaja ny gadi-pivoarana zany. Ny atao hoe manaja ny gadi-pivoarany zaza zany ny anankiray amin'ireny ohatra zany efa niresaka tsika hoe misy baiko na antso zay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zaza anankiray dia raha ohatra ka anaja n'lay gadi-pivoaran'ny zaza ianao dia manome fe-potoana nyny zaza iny ahafahany mamaly any antso zay ataonao. Ohatra zany hoe menao fotoana izy hoe miomana ianao fa ao anatin'ny 10 minitra ianao de mila misasa ary rehefa avy misasa ianao de mila miakanjo fa andeha hianatra ianao zao. Zay zany ajainao zay gadi-pivoaran'izay fa tsy taitaitra fotsiny ianao de hoe zao anao de tonga de lasa ianao misasa lasa ianao miakanjo de le iny fanerena iny zany raisin'ny zaza ho erisetra zay miatrany aminy de mahatonga azy mamaly botana anao. Fa raha ajainao le gadi-pivoarany le fe-potoana zay omenao azy dia mahatsiaro hoe tenentsika hoe mahazo aina ny zaza na alaise dia mamaly ho azy lay zavatra zay nangatanao aminy. Eo ihany keo anisan'ny anankiray le hoe manaja ny gadi-pivoaran'ny zaza dia ny fanarahana amin'ny fanamaliana ireo filana mifanaraka amin'ny taonan'ilay zaza zany. Ohatra raha iresaka amin'ny zaza 10 taona ianao dia tsy resaka tokony atao amin'ny zaza 1 taona no atao aminy na ny mifampadika amin'izay na hoe resaka atao amin'ny zaza 10 taona no resaka zaza kely indray no ataonao amin'ilay olona na zatovo efa 10 taona. Zay zany ny fanajana ny gadi-pivoarana. Eo ihany koa ny fanajanao ny atao hoe fitafiana ny fianarana ny sakafo ny fanaraka amin'ny taonan'ilay zaza dia fanajana ny gadi-pivoarany avokoa. Akanjona zaza 1 taona no atsofoka ao amin'ny zaza 10 taona de tsy mety zay, tsy manaja ny gadi-pivoarana zay. Anisan'ny fanaovana tsinotsinona azy zany zay dia mila ajaina zany io raha tena tianao ny hiditra ao anatin'ilay atao hoe tontolon'ny zaza mba hahafahanao manabean'io zaza io. Indraindray namana lantaoro misajoely de to tsy asiany ray aman-dreny ajany loatra ny zaza. Inona ny mety ho vokatr'izay? Ny mety ho vokatry ny tsy fanomezana haja ny zaza namana naritiana dia lasa tsy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ilay zaza mihitsy lay ray aman-dreny. Lasa ianao lay ray aman-dreny iny koa aza no mety tsy ho ajaina. Fa raha tianao zany no tafiditra ao anatin'ilay tontolon'ilay zaza de tsara ianao ray aman-dreny raha manaiky fa mendrika aloha lay zaza, manakaja lay zaza. Noho zany ekenao izy fa olona tahaka anao, zay le fanomezana haja azy. Ekenao olona izy de omenao ny hajany ary olona manana zo mena haja sy fahamendrehana tahaka ny olona rehetra rehetra. Apetraka ao amin'ny toerana maha olona azy zany lay zaza fa tsy apetraka tahaka ny hoe objet na hoe zavatra na hoe fanaka fa apetraka fa olona. Zay zany ny zava-dehibe zay. Dia manaraka izany dia tsara raha hain'ny ray aman-dreny ny manavaka ny tenan'ilay zaza sy ny fihetsiny. Zany hoe tsy ny tenany no tezerina rehefa manao zavatra izy fa ny fihetsiny. Ka rehefa tezitra amin'ilay fihetsiny iny ianao ray aman-dreny dia lazao amin'ilay zaza ny fihetseham-ponao vokatry ny zavatra na fihetsika nataon'ilay zaza na teny na laokon'ny vavany. Dia tsara ihany koa raha hainao ray aman-dreny ny manavaka ny fihetseham-po amin'ny fihetsika ataon'ilay zaza fa tsy avetrany ianao dia mijery ny vatany de ino no vokovoanao
zany hoe hainao zany manavaka ny fahatezerana na ny hafaliana amin'ny fihetsika vokatr'ilay hafaliana na atezerana zay tamin'ny fihetsika na fiteny nataon'la zaza tsy ny vatany no tezeranao fa le fihetsika ary hainao manavaka ny fihetse-po vokatr'izay fihetsika nataon'la zaza izay zany hoe afaka miditra ao anatin'ny tontolony zaza ve zany ny ray aman-dreny a mampiasa herisetra amin'ny zaza na amin'ny tanora ihany ko na manalanto ny misajoely voalazantsika ombenombeny zany fa raha vo ray aman-dreny mampiasa herisetra de tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony zaza mihitsy satria ny herisetra de manidy sy mampikatona ny saina sy ny fonony zaza mikatony io efa nylazaiko foana hoe ny ray aman-dreny raha manabe zaza dia misy robinet mivo misy rano mivoaka dia rehefa tezitra ianao zany de manidy ny vavatavoangy manasarona ny vavatavoangy amin'ny zaza anankiray ka inona ny rano tafiditra eo tsy tafiditra ny fanabeazana tsy tafiditra ao anatin'ny tontolony mihitsy ianao raha vo mampiasa herisetra amin'ny zaza anankiray ary tsy afaka ny fandray aminao mihitsy ilay zaza raha vo mampiasa herisetra ianao ray aman-dreny ny herisetra zay matetika misy na io re herisetra rabatana le kapoka zany io na herisetra ara-pietse-po le fazavazana sy fantatsana sy ny sisa na herisetra ara-tsaina zany rehetrarehetra zany zany de herisetra ampiasaina amin'ny zaza avokoa manampy an'izay rehetrarehetra zay a dia tsara ianao ray aman-dreny raha mahay mandray ampahamatorana ny zaza fa tsy amin'ny alalan'ny herisetra no andraisanao azy ao anandray zany zany hoe mandray ampahamatorana ny zaza zany na manalanto any misajoely ny dikan'izany de zao ekenao fa manana ny tontolo ny aloha le zaza zay le tontolo tianao hidirana raha te anabe azy ianao de ekenao koa fa manana fomba fijeriny amin'ny mahazaza azy io zaza io fa tsy mitovy fijery aminao olon-dehibe ny zaza anankiray ary zay foana mifadisoantsika olon-dehibe heveritsika heverinao ray aman-dreny fa efa olon-dehibe io zaza manoloananao io mitovy fijery aminao mahatakatra ny zavatra eritreretinao de tsy zay le izy fa heverina toy ny zaza izy kanefany na izany azy tsy zazazazaina foana ny fijery azy fa apetraka foana ny maha olona manatsaina azy ary misy ny zaza manomboka eo amin'ny faheny taona eo de efa milaza izy fa efa olon-dehibe de ajaina zay zavatra zay le dinga-pivoarana ajaina ihany ko le gady-pivoarana ajaina rehefa mametraka izy hoe efa olon-dehibe de tsy debahana hoe inona koa maha olon-dehibe anao fa ianao zaza voaheny taona fa ajaina zay le gady-pivoarana mila ajaina ary ezahana mandrakariva ny mahazo ny tontolo iainan'ilay zaza anankiray de manampy an'izany rehetra zany namana naritiana dia tsara raha mahay makasitraka an'ilay zaza zany a ny ray aman-dreny eny fa na de hoe tsy mbola tena mahafapo aza le zavatra vitan'lay zaza dia omena fankasitrahana mandrakariva izy ary amporisihana mba hanao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka ary ny tena zava-dehibe dia zao ny fananany ray aman-dreny faharitana eo amin'ny toetra zay aseho zaza sy ny fetsiny mba hahafahanao ray aman-dreny miditra eo amin'ny tontolony de tena zava-dehibe mba hahafahanao manabe an'ilay zaza izany rehetrarehetra zany fa anisan'ny zava-dehibe manaraka izany ihany ko de tsy azo atao ambany zavatra mihitsy fa ekenao ray aman-dreny fa olotokana io zanakao io olotokana io zaza io olotokana tsy manam-pitoviana na amin'iza na amin'iza eny fa na de hoe nakambana azy io zaza io de tsy misy mitovy aminy fa olotokana io ary ajainy zay zavatra zay ankasitrany ianao na manalanto any misajoely fa zava-dehibe zay voalazanao teo zay inona kosa ary no amezantsika azy ety ampamaranana ny fandaharana ny amezantsika azy zany de zao satria fanabeazana zaza no resahana satria ianao ihany ko ianao ray aman-dreny hanabe zaza hanabe ny zanakao ny fanabeazanao ny zanakao anefa de mifototra amin'ny fifandraisana ny fifandraisana nefa de mifototra amin'ny fahafantarana ilay zaza ny fahafantarana ilay zaza indray de mifototra amin'ny fidiranao ao amin'ny tontolony de ny fidiranao eo amin'ny tontolony indray araka ny efa nresantsika teo a dia ny famalianao ireo filana isan-karazana noho izany raha te hahita fanabeazana lavorary zany ianao ray aman-dreny dia manaiky
ny amaly ireo filana isan-karazany ireo. manatitra ny fisaorana anao na manarantao misy joely dia manolotra fisaorana ho an'ireo mpiaino rehetrarehetra ihany koa ary manantena ny anaovako ny anaovanao ary ny anaovantsika fampiarana dia mametraka amin'ny mandram-piona ao manaraka indray ary veloma toko. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Fanolorantena vaovao izay no alohateny resika amin'ity ity manamarina mihitsy izay voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa soa izay tena tia azy. Gaga sika mahita hoe na ny mpijangajanga sady mpanompo sampy aza dia nanjary niova lasa nino mahaten'Andriamanitra ilay Andriamanitra namorona sy namorona antsika. Dia ho jerentsika ny toy ny zavatra niseho voatantara ao amin'ny Josoa toko faharoa ihany. Efa manomboka amin'ny 12 sika sy ny manaraka. Josoa toko faharoa manomboka amin'ny 12. Hitantsika eto ny teny Rahabajanga rehefa avy nandainga tamin'ireo iraky ny mpanjaka izy fa nanafina kosa reto mpisafitanina lefa ny Josoa reto. Dia izao no mba afatrafatra nataony tamin'izy roa lahy milohan'ny nandefasany azy ireo. 12 ko ankehitriny masiny ianareo mba hianiano amin'i Jehova aho faraka ny namindrako fo taminareo mba hamindranareo fo amin'ny ankonany raiky kosa ka omeo famantarana mahatoka. Fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy dia amonjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Doa izy roa lahy taminy, ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy ho lazainareo izao raharahana izao. Ary raha omeny Jehovah ny tany dia hamindra fosy anao izay marina aminao zahay. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy eo amin'ny varavarankely izy fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony Rahaba ary teo amin'ny manda no nitoerany. Dia ho izy tamin'izy roa lahy zany mandehana ny tendrombohitra fa ndreo hifanena aminareo ny mpanenjika ka miery atelona any mandra-piveriny ary rehefa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay alianareo. Ary hoy izy roa lahy taminy, izao no tsy hanananay tsiny ny amin'izany fianianana na mpianianina ho anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany zahay dia fehinao eo amin'ny varavarankely izay nampidinana ao anay kofejaky io. Ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahanao mba amin'ny ankona ny rainao rehetra dia hovorianao ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo am-baravarany tranonao ho eny ivelany dia ho eo andohany ihany ny rany. Ary zahay tsy hanatsiny fa izay rehetra mitoetra ao aminao an-trano dia eo andohanay kosa ny rany raha tany misy olona maninona rekory. Fa raha tany ambarambaranareo izao raharahana izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianianina ho anay zahay. Io raha vehivavy, eny ary, marina izany. Dia nampandehanina izy roa lahy ka lasa izy ary nafehiny teo amin'ny varavarankely ilay kofejaky. Zany dia atserovantsika ilay raha tamin'ny tolam-baravarany zanak'Israely. Satria kofejaky zany kofemena izany. Tovy loko amin'ny raha. Io raha io nanafitra ny zanak'Israely tsy ho tratro ny loza tany Egipta. Dia ny fahafatesan'ny lahy matorehetra tao Egipta afa-tsy izay tokantrano nametraka raha tamin'ny tolam-baravarany. Eto dia
fifanarana anankiray ny fanaovan'izy roa lahy tamin'ny Rahaba ny fametrahana ny kofehy mena io, kofehy jaka io teo amin'ny varavarankeliny, mba hahatonga ny olona rehetra izay ao anatin'io trano misy azy io tsy ho faty rehefa tonga amin'ny fanafihan'ny zanak'Israely. Misy heviny ara-panahy lehibe ao anatin'izany. Zao mantsy no lazaina tamin'ny zanak'Israely milohan'ny nandefasan'Andriamanitra ny loza 10 nandripahana ny lahy matoa rehetra tao Egipta. Amin'ny Exodus 12, 17 Exodus 12, 17 Ny rady ho famantarana ho anareo amin'ny trano zay toeranareo, ary raha mahita ny raha aho dia handalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta. Dia maka isopa iray fina ka tsiboy amin'ny raha zay ao anaty bakoly, ary ny raha zay ao anatin'ny bakoly dia anenteno amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa, ary aza misy mivoaka eo am-baravarany tranonareo avy ianareo ambara-pamarain'ny andro. Fa Jehova handeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa Jehova dia handalo ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Rehefa toizantsika ny tantara dia nanavitra Andrahabajanga sy ny fianakaviany koa nametrahany an'io kofehy jaka io teo amin'ny varavarankeliny. Tandindo ny rano Jesosy manavitra antsika daholo zany eo amin'ny lafiny ara-panahy. Mazava tsara ny fifanarana nataony Rahaba sy izy roa lahy mpisafitany. Aina solony aina, hatsara-panahy solony hatsara-panahy. Ny teny izay novakitsika eo amin'ny Josoa 2:12 hoe ankehitriny masiny ianareo mba hianiano amin'ny Jehova aho, fa araka ny namindrako fo taminareo, famindrapo, grasy, fahasoavana zany. Araka ny namindrako fo taminareo mba hamindranareo fo amin'ny ankonina ndraiky kosa. Manana hevitra lalina ity hoe namindrana fo ity, zay sarotra dika amin'ny voambola natokana amin'ny teny hafa. Ny tsy fivadiana amin'ny fanekena no tondroin'izany voalohany. Kanefa mivoy hevitra milaza fahatokiana koa zany, milaza famindrapo, milaza fahalalan-tanana ary maneho fahalemem-panahy. Mampatsiahy ny voalazany Deutéronomie 7:12. Deutéronomie 7:12 ny teny Rahaba zay niany anan Jehova hitana ny famindrapony ny amin'ny Israely. Zao voalaza ao, ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy, dia ho tanterahany Jehova Andriamanitra reo aminareo ny fanekena sy ny famindrapo zay niany anany tamin'ny razanao. Mario tsara fa io toko io ihany, Deutéronomie 7 no mandidy ny fandringanana ny Kananita. Dia hitantsika eto Rahaba zay Kananita, kanefa no ny finoana vaovao teraka tao am-pony, dia nitaky ireo teny fikasana nomena ny Israely izy mba ho azy sy ny fianakaviany, dia voavonjy izy ireo vokatra zany. Eto zany dia mbola manamafy amintsika zay kiviany Satana mba hilentika lalilalina kokoa ny faratsiana zay efa natao, satria hoe fa ratsy za inona tsy omony amiko hoe tsy avitra aho. Angamba nisan'ny olona ratsy fitondratena indrindra Rahaba tao Jeriko, kanefa jereo fa izy rery no avitra, izy sy ny fianakaviany, vokatra ny finoanan'Andriamanitra. Aza manaiky hopepony Satana re isika raha toka mihevitra fa ratsy loatra amin'izao fotoana izao ka tsy afaka miverina amin'Andriamanitra intsony. Finoana kely monja, pitikafim-pinoana kely, dia ampina tonga an'Andriamanitra namonjy an Rahaba. Raha azon'Andriamanitra natao tamin'ny Rahaba re zany, nahoana tsy azony atao anao koa? Milohan'ny iarahantsika mamarana ny fiarah-mianatra voatokana ho an'ny anio, dia manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takila 13:9. Takila 13:9. Amin'ny alalan'ny fankatoavana
no aneho ny vahoaka hebreo ny finoana ananany. Toy izany koa izay rehetra nanantena ho vonjena amin'ny alalany rany Jesosy, dia tokony tsy hanadino fa manan-javatra tao izy mba hatomombana ny famonjeny. Tahaka ny mahamarina fa Jesosy Kristy irery no mahafaka antsika amin'ny fanamelohan'ny ota vitantsika, dia tahaka an'izany indrindra ny tokony hialantsika amin'ny ota ho amin'ny fankatoavana. Raha tahiny marina fa vonjena amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa, dia toy izany amin'ny alalan'ny asa koa no hanamporofona ny finoana izay ananana. Ny finoany Rahabajanga dia noporofony tamin'ny asa, mazava tsara izany. Tsy azotsika atao no miteny hoe za mino kanefa tsy manao ninninna. Tsy maintsy arahana asa mazava tsara ny finoana. Raha mino ianao fa ho arovan'ny anjely, raha mandeha any amin'ny toerana anankiray tsy maintsy ho alehanao, dia tsy hijanona ao an-trano ianao, fa fanehoanao ny finoanao dia mandeha ianao. Raha mino ianao fa ho tain'Andriamanitra ny vokatra ny fambolena izay ataonao, dia mamboly ianao, ary ampinoana nanaovanao ny asanao, ny anjara asanao. Tsy ataotaoko totoa izany fa izay tena tokony atao rehetra dia ataonao daholo. Izay ny fifandraisan'ny finoana sy ilay asa. Eto dia ny rano famantarana izay namonjy ny zanak'Israely. Ilay kofejako koa ny famantarana namonjy any Rahabajanga. Tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny ainy Israelita nandritry ny loza farany tany Egipta, dia tahaka an'izany koa ny tokony amonjen'ny Israelita any Rahaba sy ny ankonany rehefa tonga tao Jeriko ny fandringanana. Ary dia niseho tokoa moa izany. Misy vaovao mahafaly hitantsika amin'izany tantara izany. Ny tompony hitahiry an'izany ao amin'ny saintsika ary hampahery antsika amin'izao fiainana feno fahasarotana izao, izay famantarana fifamanakaiky ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra. Mifikira bebe koa aminy, mifikira aminy. Aza manakivin'ny olona, ianao nge zao, ianao nge mbola tsy nanao an'izao. Jereo ny fiainan'ny Rahaba tao anatin'ny mbola mapijanga dia janga azy mihitsy ange no namindran'Andriamanitra fo taminy, no ny finony an'Andriamanitra sy nanehoany an'izany tamin'ny alalan'ny asa mihitsy fa navotana an'ireto hiraka nalefan'i Josoa reto, izay anatanteraka ny tetika asan'Andriamanitra. Momba antsika ny Andriamanitra ary hanome fahendrenantsika amin'ny fanapa-kevitra ho raisitsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR